Fokotandro no nentan'ny fikambanana Soro Optimiste International Club Antananarivo Mandrosoa androany fanentanana izay naopan'izy ireo tamin'ny sehatry ny fahasalamana dia ny fiadina amin'ny aretin'ny homamiadany nono sy ny fanavahana ireo karazana fako mba hikajiana ny tontolo iainana. Ho fanoizana ny hetsika fanaon'ny fikambanana Soro Optimiste International Club Antananarivo Mandrosoa dia nisy ny fanentanana izay nataon'izy ireo ho tamin'ny fokotany roa dia ny teny Antalamotra sy Ambojanahary Ambobao tamin'ity maraina ity ary ireo sekoly manodidina ihany koa natomboka tamin'ny fampianarana sy ny fampahafantarana ny mikasika ny homamiadany nono eo amin'ny vehivavy sy ny fomba fiarovana an'izany ny fotoana tamin'ny maraina. Fikambana efa nisy efa ela fa amin'ity taona 2024 zany dia mikasika momba ny tontolo iainana ny programme dia anisan'izany indrindra zany fampianarana ny mpiaramonina amin'ity le hoe mba tsy hanaparitaka ny fako indrindra fa ny plastika eraky ny tontolo iainana satria manimba an'izany tontolo iainana izany ary ny tontolo iainana tsy araky ny efa nolazaiko teo hoe fikajana ny tontolo iainana tsy adidiko izao irery fa adidiko izao sy anao. Nisy ihany koa ny fampianarana ireo mpianatra ny mahazava-dehibe ny fanasana tanana amin'ny savony avy eo dia nisy ny fanazavana nataon'ireo mpikambana tamin'ireo fokon'olona mikasika indrindra ny fomba fanavahana ireo fako isan-karazany izany. Rehefa vita moa izay dia ndroso ihany koa ireo fokon'olona tamin'ny fanadiovana ny tanàna ka nizarana fitaovana ho azy ireo mba hanohizana izay fanadiovana ny tanàna izay ho fitsinjovana ihany koa ny tontolo iainana.